Ny loharan'mbavao izay nosoratany Mikael Kamindy Mahazo ilay mpanao gazety avy Toamasina no nahafantarana fa hoe vehivavy anaty fiara Starex avy niasa no nisy nitifitra ka voa teo amin'ny tendany tao Toamasina ny alina tokony tamin'ny 19h30. Fa ny resaka baolina kitra kosa dia Ousmane Dembélé homby match tamina finale Super Coupe. I Ousmane Dembélé no homby match alina tamin'ny lalao famaranana ny Super Coupe d'Europe. Vao mihamtombo ny vinavina sy ny tombana rehetra fa mety ho izy no Ballon d'Or amin'ny tompilalaovana ity. Mbola resaka baolina kitra hatrany fa baolina kitra malagasy ampahafantarana etona mofa Toldo ny homby match fanindroany. Mbola i Toldo mpiandry haratiny Barea no homby match tamina fandresena any Centrafrika izay roa ny ota. Izarazara vaovao maro mo isika sy ilaza ireo rehetra mandalo fa melohany hidirantsika amin'izany zavadrehetra izany dia efa fantatranareo ny zavatra izay fanentanako anareo. Abonnez ny chaîne-natsika ary asio zay amin'ny video azadiny ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany melohany herisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonnez vetivety ary ny chaîne-natsika. Zawar Noela ry tompoko vavy sy tompoko lahy, mbola resaka fanatanjahantena hatrany no resantsika manaraka ity. Izy ty moa dia Afrobasket 2024 Angola, tsy afabela tamina Nigeria i Madagasikara. Ny zava-nisy marina moa dia resin'ny Nigeria tamin'ny isa 7-20 noho ny 7-70 i Madagasikara omaly tao amin'ny kianja Pavilao Lianda andro voalohany Afrobasket 2024 izay natao any Angola. Mbola tsy afabela tamin'ny dity jersa arak'izany ny ankoay ity farany izay resin'ny Nigeria tamin'ny isa 12 noho ny 1-20 ihany koa tamin'ny fifanitsanana isambondrona tamin'ny fiadina ho tompon-dakan'ny Afrika amin'ny taranja basket sokajy lehilahy izay tamin'ny taona 1-12 izay natao tao Antananarivo. Izao indray dia resin'ny Nigeria tamin'ny isa 7-20 noho ny 7-70 tsy afabela tamin'ny Nigeria i Madagasikara. Resaka fanatanjahantena moa ny zavatra izay noresantsika teo fa resaka kely indray ny mikasika ny trangana tsy fandriampahalemana isika izay nisy tany Toamasina. Efa nolazaintsika tetsy ampiandohana moa izy ty. Toamasina vehivavy iray namonjy fiodiana avy niasa mandeha fiara Starex no nisy nitifitra tao Tsararivotra ankaiky ny Kolasy ny 13 Aogositra 2024 tokony ho tamin'ny 7 ora sasany alina. Namoy ny ainy io vehivavy io raha araka ny loharan'mbavao. Manoloana ity tranga mahatsiravina ity moa dia ao anatin'ny fanadihadiana mahakasika an'ity raharaha ity ny mpitandro ny filaminana. Mipetraka ny fanontaniana inona no antony namonoana azy, iza no nahavandoza. Raha ny filazany ireo nanatry maso dia toa tsy nisy zavatra nalaina ireo olon-dratsy fa dia famonoana tsotro zao no ny tranga. Izay ato anatin'ny ity chaîne ity moa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana, irariana tena irariana tokoa mba ho tratra haingana ilay olona navandoza. Hetsika fifaninanana vakodrazana karakarain'ny association mifanampy. Nafinaritra ny hetsika no karakarain'ny association mifanampy tao amin'ny commune Mangarivotra, distriktan'ny Moramanga ny sabotsy 9 Aogositra lasa teo. Nandray anjara avokoa mantsy ireo mpikambana sy fikambana-behivavy ary tonga nandray anjara ihany koa ny mpikambana avy any amin'ny commune Ambanivohitra Antanandava. Nanome voninahitra io hetsika fifaninanana vakodrazana io moa ny ben'ny tanàna sy ireo mpandrindra avy any amin'ny Foibe ary ireo mpitarika any antoerana izay mezaka hatrany manabe sy mitarika ireo mpikambana hifanampy sy hifankatia. Nisaotra manokana ny solombavam-bahoaka Virginie Razafimandroso izay reny mpiahatra amin'izay ka hatramin'izao ary manampy betsaka ny fikambanana ny mpikarakara ary nitondra teny fisaorana ireo mpikambana rehetra ihany koa. Tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy io no teny filamatry ny fikambanana ary marina fa efa manerana ny commune 13 ao amin'ny distriktan'ny Moramanga ny fikambanana ary efa misy ihany koa any amin'ny distriktan'ny Anosy Anala. Izany moa ny zava-nisy tany amin'iny commune Mangarivotra iny distriktan'ny Moramanga ny sabotsy 9 Aogositra lasa teo ny hetsika fifaninanana vakodrazana izay karakarain'ny association mifanampy nandray anjara avokoa
tokoa mantsy ireo mpikambana sy ny fikambanam-behivavy ary tonga nandray anjara ihany koa ny mpikambana avy ao amin'ny komina ambanivohitra Antanandava. Fa ity anankiray ity kosa dia anisan'ny tranga hafakely izay niseho tany Toamasina. Izy ity moa dia olon-dratsy ary soa ihany fa olon-dratsy, tsy hoe ny zavatra ratsy nataony no soa ihany fa ho azonareo angamba ny zavatra izay tiako atongavana. Raha tsy olon-dratsy mantsy ity olona ity dia efa betsaka ny olona niankohoka sy nandohalika teo anatrehany ka nangata-pitahina. Indrindra moa fa raha mpitondra fivavahana ity olona ity dia efa betsaka no nidera sy nankalaza fa fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao azy. Raha araka ny loharanom-baovao izay nisoratany pejy Dinosy Espace moa dia jolahy iray nitsangana tamin'ny maty na iditra amponja vonjimaika ny talata lasa teo izay tany Toamasina. Raha ny fantatra moa mikasika an'ity tranga ity dia efatra izy ireo no voatifitry ny mpitandro ny filaminana ny 10 Aogositra lasa teo izay tao Mangarano. Rehefa tonga tany amin'ny tranompaty anefa dia velona indray ny anankiray. Notsaboana tao amin'ny hôpitaly izy aveo. Rehefa vita ny fitsaboana dia natao ny fanadihadiana, niatrika fampanohavana ary io nidoboka amponja io. Ny zavatra ohatran'izao ohatrany manam-pirofo fa tsy Jesoa irery ihany no manana tsiambaratelo ny fandresena ny fahafatesana fa be dehibe ny olona manana izany tsiambaratelo izany fa arakaraka ny fitondrasana ho azy. Ny sasany moa dia mitondra izany tsiambaratelo izany ho amin'ny fanaovan-dratsy, ny sasany kosa dia mitondra izany mba handresen-dahatra ny olona mba hanompo azy satria miady toerana te-hitovy amin'ny Andriamanitra, ny sasany kosa dia mitondra izany toany mazia. Resaka ny mikasika ny teleferika isika, raha ny vaovao fantatra sy re moa dia isokatra amin'ny andron'ny sabotsy 4 Aogositra izao ho an'ny daholobe ny fitaterana teleferika. Nasaina manokana moa ny influenceur animateur Florence ireo namany tamin'ny fotoana nanaovana ny testa ary anisan'ny niteraka resabe moa ny filazany ity influenceur ity ny hoe azo antoka sécurité ok, malaky milamina ary mafinakitra ny teleferika. Sarandalana nefa dia 3,000 ariary Anosy Ambatobe. Ho faramparanansika tanteraka moa ity video anankiray ity fa ny hamaramparanansika azy moa dia hizara ny sariny an'ity Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy. Ity sary izay navoakany ity moa dia navoakany ary nilazany hoe ny poziko manantena sy miandry fatratra ny fivoahany ireo pirofo tsy azo lavina mahatafiditra ao anatin'ny elairara fiaramanidina Boeing 777 izay miisa 5 mitondra laharana malagasy tafiditra any Iran. Fa ity sary ny generaly Risara Ravalomanana ity moa dia sary nanamarika tamin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora izay tao amin'ny lapany anterimerandoha olona. Izany fankalazana izany moa dia tamin'ny andro ny talata 12 Aogositra 2024 izay nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora ny tao amin'ny anterimerandoha olona. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy zay fa tsy halavenay ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.